Mantra ao anatin'ny Jaona 15:5 hoe izao no voaloboka ianareo no sampana izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ianao zany aiza mieritreritra mihitsy ny hoe hahay ity ny hafa raha tafasaraka amin'Andriamanitra ianao fa maninona tratra foana ao anatin'ilay le hoe ny tenako ihany aloha tsy miraraha ny hafa zany, tsy miraraha ny hafa, tsy mitady zay mba hampandroso ny hafa fa ty tena ny tenanao foana ny mety aminao foana ohatrany hoe za tsy aloha ny fiainako ihany ka za konkoa ny sahira amin'izay karazana problème ny ravavy any ny anary tsy hitako zay anany sady tsy tehitra amin'izany mabe problème ny anary tsy vitako zay problème eto amina karazana zavatra ohatran'izay satria maninona ny olona manao ohatran'izay satria ny olona manao ohatran'izay tafasaraka amin'i Jesosy Kristy tsy manana firaisana amin'i Jesosy Kristy dia tsy tafapetraka ao anatin'ilay fitiavana fa jereo vingera vavy malala fa rehefa tojo tanteraka tena hoe tafaray amin'i Jesosy Kristy ianao dia tsapanao zany hoe herin'ny famonjena sy ny herin'ny fahasoavana namonjen'i Jesosy Kristy ianao dia ohatrany ahoana ny etaetanao mba te hizaran'izany fahasoavana zany amin'ny hafa ohatrany ahoana ny etaetanao te hijoro vavolombelona ny fahatsaran'i Jesosy Kristy eo anatin'ny fiainanao ohatrany ahoana ny etaetanao zay miteny anatinao eny mba tiako tsapany hafa ihany koa zany tsapako eo amin'ny fiainana fiarahana amin'i Jesosy Kristy zany mino fa ny olona rehetra zay tena tafaray tanteraka tamin'i Jesosy Kristy manana an'izany etaeta lalina zany daholo mba te hizara ihany koa ny lalam-pamonjena amin'ny hafa indrindra le hafa mbola ao anatin'ny fangirifiriana matsiaro tery matsiaro fiainana ohatrany tsy misy fifaliana tsy misy fiadanana dia tiany iainana koa zany anankiray zany dia ohatran'izany koa ianao te hampandroso ny ravavinao te hampandrosana azy ao anatin'ny fitombona ara-panahy ao anatin'ny fandehanana amin'ny famasinana dia ohatra ahoana ny etaetanao te hampandroso an'ilay ravavy ao anatin'izany dia mba niriko ny fonao hoe tiako ravavy mba hahery izy ao anatin'izany tiako ravavy tena mba hiroso kokoa izy amin'ny ara-panahy dia mizara aminazy ny zavatra mba hafana mifampandroso ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa ny ivontsika aloha ao anatin'izany dia Jesosy Kristy zay ihany no ivo toerana soasoana ho anao ao anatin'izany matetika ihany koa ny trangy eo anivon'ny fiangonana sy ny mpino dia maninona ady fifandirana rehetrarehetra ao anatin'izany tsy misy firaisan-tsaina tsy misy firaisan-kina fa rehefa tonga ny hevitra anankiroa matetika moa eo anatin'ny hevitra io foana misy hevitra tsy mitovy ao anatin'le izy dia maninona lasa ny anankiray tsy makato ohatrany hoe tsy resy lahatra amin'le hevitra anankiray dia maninona lasa manangana zavatra anankiray hafa dia miala amin'ireo fiangonana miala amin'ireo groupe miala amin'ilay fikambanana dia lasa manangana zavatra hafa zany izy satria tsy manana tsy ao zany le taridalana zay taritan'i Jesosy atsika hoe mifananara mifampandroso itsika tsirairay avy ao anatin'izay inona ny zavatra tokony arahana mifampandroso ato amin'i Jesosy Kristy androsotsika ao anatin'izay fahamarinan'izay androsotsika ao anatin'izay fahamasinan'izay fa matetika rehefa ny zavatra tena mamoetra sy mamenatra dia tahaka an'izao lasa ilay tsy pino eny ivelany zay tokony ho saritintsika ho ato amin'i Jesosy Kristy mahita an'ilay tsika mivanditra lasa manina koa mangatsika ny fony lavitra izy zao ary nataon'ny kristiana izy zao ary nataon'ny mpino zao ary nataon'ny reto ravavy retoko iza moa ny olona voatarika anao ao anatin'izany tsy misy mihitsiny tsisy olona voatarika ao anatin'izany satria le fifandirana misy tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra samy te hitana ny heviny samy te ho marina samy te tsy te ho ambaniana ao anatin'le izy fa samy te mahita daholo tia ny hitanay fa marina ny filazantsara fa ny anareo diso nareo mitondra amin'ny zavatra tsy mety dia aleo zay hitokana aleo zay anangana fa fisarasarana dia tsy avy amin'i Jesosy mihitsy fisarasarana dia tsy sitrak'Andriamanitra ho amintsika mihitsy zay fa zany ny teny ho ampiny rehetra hoe didy vaovao nomeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo rehefa le fifankatiavantsika mihitsy tsy misy eo anivon'ny mpino samy mpino tsirairay avy na ranadana raha vavy dia Jesosy ihany koa tsy makasitraka n'izany zavatra rehetrarehetra zany ka aza velan'ny mpino ny tsy mpino no andeha hitsara antsika
misy teny an'izany mihitsy ny ao anatin'ny 1 Corinthians 6 misy teny an'izany mihitsy ny fitondran-tenanareo zay aoka tsy anao zavatra ny fitondran-tena eo anatrehan'ny tsy pino 1 Corinthians 9 ny ten'Andriamanitra hoe misy aminareo vaozy izy raha manana ady amin'ny namany sahy handeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina satria fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao ary raha hitsara izao tontolo izao ianareo moa tsy mendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra fa kanefa teny ao anatin'ny eo amin'ny andin'ny faefatra koa raha misy ho tsaraina ny momba ny amin'izao fiainana zao moa izay ataon'ny fiangonana ho tsintsinina va ny tendrenareo ho mpitsara ampamenatra anareo no itenenako an'izany hay dia tsy misy olo-kendry aminareo na dia iray akory aza izay mahay manamboatra ny adiny ralahany aza atao hitan'ny olona ny velany le tsy fifanarahana fa ny ten'Andriamanitra hoe ny tsy mahamety ny miady eo anatrehan'ny tsy pino raha ny olona tokony hosaritina ato amin'i Jesosy lasa mihembotra izy satria reny olona miady indray zareo misaraka indray zareo misy tsy fifanarahana indray hony ao dia ianona hono mitokana ary dia ianona hono mitokana ary mamenatra be zany eo anatrehan'i Jesosy Kristy aoka tsy ny olona hafa ny ivelany mihitsy dia hitsara antsika indray ao anatin'izany rehetrarehetra zany maninona moa mahatonga izany misy an'izany zavatra zany matetika le zavatra hono teny eo amin'ny andin'ny faefatra eo amin'ny 1 Corinthians 6:4 hoe ka raha misy ho tsaraina amin'ny momba n'izao fiainana izao matetika le eo anivon'le fiainana foana mitondra n'le fifanasarahasarahana hoe mametraka sujet zao dia hoe tia ny sujet dia miteny anankiray hoe tsy mety aminay io fa zay tsy manaiky an'io zay ny ala zay fa tsy mety aminay ny fomba fataonao ny zavatra lamina ataonao tsy mety aminay fa alô zay ala fa tsy mety aminay le izy ny zavatra ohatran'izany zavatra tena alan'i Jesosy mihitsy zany mijery foana hoe inona ny tokony maromarotry iraisana manoloana ny tenin'Andriamanitra inona ny tenin'Andriamanitra tokony hitarika aisy ianao inona ny tenin'Andriamanitra tokony fampitaiza aisy ianao anatin'izany inona raha vaviny tsy mety ka tokony ovana ary inona ny zavatra tsara tokony ho tohanana ao anatin'le izy zany hoe mifanakalo hevitra amina zavatra tsara amina fifampandrosoana ao anatin'ilay izy miaino ny ankilany dia miaino ny andaniny dia manao ny dinidinika inona nafahana miroso velarina eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ao anatin'izany dia amaranantsika anazy ao anatin'ny eo amin'ny Romanina 12 Romanina 15:12 ary koa Isaia isolofony Jese dia ilay hitsangana anapaka ny jentilisa iza moa le jentilisa izo sy anao le jentilisa iza le solofony Jese Jesosy Kristy nge zany Jesosy Kristy zany satria avy tamin'ny taranaka Jese ny siny Davida ary avy amin'ny taranaka Davida ny atongavany Jesosy Kristy mariana tsara fa tsika malagasy dia jentilisa atsika fa tsojosy no navotana tamin'ny alalan'ny fahasoavana tao amin'ny Jesosy Kristy mitarika ny teny izy eo ambony hoe miravoravory jentilisa midera an'Andriamanitra ao anatin'izany donc zany tsika sy ianao tokony hiaraka hiravoravo hiaraka hidera anandritra ny Jesosy Kristy ho hitan'ny olona eny ivelany ihany koa izay tokony hitsitombona ato anatin'i Jesosy Kristy le toe-panatsika araka an'Andriamanitra ao anatin'izany midera ny Jesosy Kristy tsika ao anatiny zany rehetrarehetra zany inona moa no ny antony mahatonga antsika hoe ankalaza ny Jesosy ao anatin' zany rehetrarehetra zany ry jentilisa izay navotana avy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany fifampandrosoana daholo zany rehetrarehetra zany miaraka midera miaraka manaratra miaraka mankalaza miaraka maneho ny voninahitra Jesosy Kristy izao sy anao le ankonana ato amin'i Jesosy Kristy ao anatin'izany hono tena ao anatin'ny 1 Petera 2 zay vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe fanjakan'ny mpisorona izao sy anao ny tenin'i Jesosy hoe
fa ianareo kosa ozy izy dia taranaka voafidy fanjakan'ny mpisorona firenena masina olona nalaina ho an'ny tenany mba hilazana nareo ny atsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga dia anareo izay tsy firenena kory fa iny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra izay namindrana fo fa ankehitriny izay tsy namindrana fo taloha fa ankehitriny efa namindrana foa. Amen. Zao sy ianao zany maneho an'ilay toetra tsara izay ilay fankalazana an'Andriamanitra, maneho an'ilay fitoetra tsara ahafahan'ny mpino ihany koa ahafahan'ny tsy mino ho voasarika hino any Jesosy Kristy. Teny farany amaranantsika anazy eo anatin'ny Romanina toko 7 Romanina 15:13 hoe ary Andriamanitra ny fanantenanany amena anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny areniny noho ny herin'ny fanahy masina. Amen. Izany no ameno atsika ao anatin'izay fiadanana izay. Matetika nefa ny olona amin'izao tontolo izao maka fiadanana, ny fiadanana voatokana dia ato amin'ny Jesosy Kristy rery ihany izany fiadanana izany. Ny tena ao anatin'ny Lioka toko Lioka 2:11 ilazana Jesosy ilazana atsika ny vaovao mafaly hoe aiza ihany na aiza rery ihany afahantsika anana izany fiadanana sy fifaliana zany. Ny olona raha hitady fiadanana sy fifaliana amin'izao fiainana izao dia izay efa nanany arena ao anatin'ny sainy mandeha manao karazana parti be da be izy mba azahoany fiadanana, mba azahoany fifaliana eny amin'izao rehetrarehetra izao. Ny olona izao no manana karena mahavita ny zavatra tiany filany nofony rehetrarehetra. Raha mitena hoe filany nofo tsy resaka firaisana ranofo no resahana ao anatin'izany fa ny besoin personnel rehetra ny vatanao izay ilainao rehetrarehetra, na ny sakafo na ny resaka fitafiana na ny resaka fananana materiel rehetrarehetra ao anatin'izany izay zavatra rehetra mahafalifaly ny sainao. Dia zany no fifaliana ho amin'ny olona tsirairay avy ny mahazo an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe anio alina no esorina aminao ny ainao ry adala ozy izy. Niaro fananana be loatra ianao satria hoy ny tenin'ilay olona hoe rehefa niaro fananana be da be izy dia mitsara amin'izay mifalia ianao ry fananako ozy izy, ry fanahako ozy izy fa efa manana arena be ianao sy ny zavatra zany satria nanangona zavatra be da be izy ho an'ny tenany tao anatin'ilay izy. Fa hoy ny teny tompo hoe anio alina no esorina aminao ny ainao ry adala. Ny azahoantsika fifaliana dia ao amin'ny Jesosy Kristy rery any. Jesosy Kristy ilay filazantsara ho asoanao ka zao sy ianao zao hazo teny filazantsara mihitsy no teny ao anatin'ny Lioka 2:11 hoe fa mpamonjy no terako anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo ary izao no famantarana ho anareo ianareo hahita zazakely voahodidina lambanjaza sady mandry ao ampihinanam-bilona. Niakatra kely amin'ireo ambonitsika hoe fa mpamonjy no teraka anareo anio ao an-tanànan'i Davida. Ny filazantsara ny momba ny Jesosy Kristy ao anatin'izany. Eo amin'ny 10:10 Lioka toko 2:10 aroa ny anjely taminy aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly. Teny soa mahafaly filazantsara Jesosy Kristy. Teny soa mahafaly aminareo ao dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Izy zany ilay ivon'ny fifaliana sy mitondra fifaliana eo anivon'ny fiainantsika dia Jesosy Kristy. Ary amaranako azy ao anatin'ny Jaona toko 4:17 izay mivaky toy izao ny teny izay haintsika tsara loatra ty teny ty ary efa lantsika tsenjery tsara mihitsy ny inona ty teny ty dia aoka ne tsy hoe raisinao amin'ny sofina fotsiny zany na lany tsenjery parcours tsara mihitsy fa tena iainana eo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny anaran'i Jesosy. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo. Amen. Fiadanana. Amen. Zay no tenitsika androany fampandrosoana ny hafa, fifampandrosoana ny tenatsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy ny ivony zavatra rehetra, mifananatra am-pitiavana fa tsy mitsaratsara, mifampandroso ny fifanivony fifandraisana isiny ny fitiavana ao anatinao mba ahafahanao amin'ity ny hafa ny rahavavy sy ny ranadahy. Jesosy ny ivony mpifandraisana
ao amiko sy ao aminao ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Jesosy anie ameno ny fiadanany zay tsy takizay tsy natao tanana ho amiko tsy ho aminao indray ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Iaraka ivavaka ary tsika. Ray malala tsara indrindra ohatra ianay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao mbola verim-pisaorana anao izay misaotra anao Jesosy fa tonga soa tsara ny afatra avy aminao ny teny avy aminao aoka anie izany teny izany tsy hiverina foana Jesosy io fa tena hiasa tonga velona eo anatin'ny fiainanay mihitsy izany teninao izany. Ianao rery ihany fa nahy masina no angatahanay hitodranay ao anatin'ny fankatoavana ny teninao ahoana no fomba fahan'izany teny izany ho ankatoavinay ary tonga velona eo anatin'ny fiainanay, eo ambany fitaritanao fa nahy masina, eo ambany no fanovanao fa nahy masina, eo ambany ny asanao fa nahy masina, izany teny rehetrarehetra zay teny velona sady mahery maranitra toy ny sabatra roa lela le teninao Andriamanitra ka anovanay mihitsy ny andratrandratrana zay rehetra tsy nambolen'ny tananao anatin'ny fiainanay amboly indray zay rehetra mbola tianao ho volena eo anivon'ny toetranay eo anivon'ny fiainana zay fiarahanay aminao Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana sy ametrahana izany vavaka izany misaotra Tompo. Amen.